Fafao! Vetivety nge. Il pleut encore à Chamonix. On traverse à gué la Garonne. Reto kian, reto karoty reto mba meo amin'ny bitro rehefa avy eo s'il te plaît. Ne t'en retourne pas. Hoantsika daholo ilay miresaka bitro. Ary nenina kaiza? Za koa ndeha hiasa zao. Ary mba miandry amin'ny bitro ireny a. Dia mba afarina eny hoe efa tokony atao hono hoe ny vaccine-le akoho manatody ao. Izay hoe nafaran'ilay olona ny Entsoa, fahitany Entsoa teny Ambomena izy. S'il te plaît. Manahona daholo indray ianareo rehetrarehetra any. Tonga sao tanaty fandarana Madimaso. Biby fiompy indray no lohahevitra natolotry Madimaso tamin'ity herinandro ity mino aho fa manana biby fiompy daholo nareo rehetrarehetra ny atokantrano any. Reto indray ary ny fanontaniana napetraka tao anaty page Facebook. Manana biby fiompy ve nareo dia inona daholo ilay izy? Dia vita vaksiny ve? Dia fanontaniana farany hoe hividianana sakafo manokana ve ny biby fiompy misy ao aminareo? Tonga dia hoarantsika avy hatrany ary ny vidéo kely mitantara izay zava-misy any aminareo any. Manana biby fiompy ve ianao? Inona avy? Kisoa dia omby, dokotra, akoho, izay ny fiompiana ihany. Sakany ao. Akoho dia alika keliny anay ao. Akoho ihany no fianay. Entoko sedy salon zao ny ananako. Manana biby fiompy kisoa dia akoho manatodina. Saka ihany zao ny anay ao. Dia manana biby fiompy dia akoho. Manana biby fiompy zay misy akoho ao, kisoa. Zay ihany aloha zao ny anananay. Manana biby fiompy manana saka kely fotsy kely anankiray zay sakalahy dia akoho anankiroa. Lasy vavy ilay akoho. Mbola vao manomboka miompy mihitsy fa fiompiana an-tanàn-dehibe ilay izy dia tsy betsaka loatra. Ie manana biby fiompy ary ny biby fiompy dia akoho lapiaty. Izany hoe misy sokajiny anankiroa moa piaty dia anisan'izany tokoa za akoho miteny io dia manana biby fiompy anisan'izany ny akoho lahy. Sakany izy. Entoko manana biby fiompy izay dia gana, akoho. Manana biby fiompy atao trano ilay izy dia saka sy alika no mpiana eo. Ie, efa nanana biby fiompy dia mbola manana biby fiompy. Ny biby fiompiko tamin'izany fotoana zany efa nanana maritaina kely. Maritaina mbola somaro sanatsanany kely. Dia efa nanana bitro voalavo koa tamin'izany fotoana zany. Dia ny biby fiompiko ao amin'izao fotoana izao bitro lava sofina. Efa nisy fotoana koa zay niompy saka fa ohatrany hoe very foana ilay izy, tsy haiko tsy ambinina saka angamba za tsy haiko ina mahatonga izany fa very foana na raha vao tsy very dia maty dia tsy niompy intsony izay bitro lava sofina izay sisa. Manana tokoa tompy sokatra maromaro tsy hoe maro makaiza moa izany fa anakoho antony dia anakoho anaty rano dia tonga ny aquarium dia araky ny hitanao ireo alika maromaro 7. Ie manana akoho dia kisoa dia omby any ambanivohitra. Akoho fotsiny? Akoho saka. Akoho dia saka? Ie. Manana ka. Zao nananaka. Ie manana biby fiompy akoho dia vorotsiloza. Ie manana akoho. Biby fiompy angamba manana fa visy kely fa akoho ihany eo. Dia akoho lapiady ireny dia akoho ino ry zany akoho mba hoe mba hompiana kely ao an-tanàna. Vita vaksiny ve? Atao vaksiny daholo za. Ny omby dia ny kisoa. Akoho. Tsy manao vaksiny. Vita vaksiny ilay akoho vita vaksiny dia hoe nanary daholo izy dia
maty daholo tsirairay valo amby folo ny akoho anay tao dia maty tsirairay dia re maty tsirairay izy a hohanina foa zany ilay akoho satria na raha tsikelikely izao manomboka amin'ny potsika izay ilay reny akoho dia reny akoho nay misy osa mamandrika eo tanàna ilaika midinay ilay akoho ary dia hoe aloha jarinay ato manatody izy ilay akoho anay natao ka tsy vita aloha e ny akoho zao vita vaksiny a aleko soa mbola tsy vita mihitsy sakany ana tsy vita vaksiny fa vitamine sy odikankana nomeko azy dia manana akoho anankiroa hoentina eny amin'ny point le mivarotra fanafody vétérinaire reny isaky ny 3 volana dia vita vaksiny soma tsara mihitsy ny anany akoho anankiroa ihany le fa tsy betsaka vita régulièrement toko vaksiny aleka satria tsy na misy olona mivezivezy ato dia amin'izay raha sanatria manaikitra an'le olona izy a dia voaro ako a na vizavian'le olona na vizavian'ny arian'ny zay mety hitorina zany fantatro ny omby atao vaksiny isaka ny ambolana dia le akoho isaka ny 2 volana dia le kisoa isaka ny 2 volana vita vaksiny tsy manao vaksiny vorona tsy manao vaksiny biby zany zay fa tokony any dokotera le marary manao vaksiny amin'izay mba salama tsara le biby manao vaksiny any any amin'ny reny vétérinaire reny satria tsy fantatra koa fa be da be zao le aretina mahazo an'le akoho amam-borona dia farany tsy maintsy atao vaksiny zareo hividianana sakafo manokana ve sady eny sy satria mihinana légume sy vary izy a dia hena isan'andro sainga eo amin'ny légume fotsiny no mila vary hena dia mihinana croquette indraindray dia tsy amena fotsiny kosa izy hoe ovy na poireau dia tsy mihinana crustacé sy voamaina ny trondro indray a tena mihinana sakafo spécial mihitsy a raha fivinana amin'ilay mpivarotra trondro ireny amena misy izy paillette dia misy koa izy granule kely amin'ny ohatra ny petit pois kely multicolore misy izy vert raha ohatra ka hoe mila plante ilay trondro a dia rouge raha ohatra hoe ina ny tadiavin'ny trondro ie misy ny sakafo hohaniny aloha zany a katsaka dia mifangaro apombo dia mifangaro misy provande ho an'le zanak'akoho kely ny sakafony omby a villa dia kizozy dia villa maitsomaitso ireny ny amena anazy alohany amin'izao misy sakafo ka le saka zao mihinana vary mihinana ronono kely mihinana mofo ie dia le akoho indray mihinana katsaka sy vary dia mihinana pombo kely mihinana provande izy ohatran'ny olona ihany zany dia mba misotro rano ie mety tsy manana mahasistana zany fotsiny sakafo dia katsaka sakafo amena ainao zao isan-karazana vary a dia anan-drano dia katsaka dia anan-drano sakafo manokana angamba tsy dia hoe misy hoe sakafo manokana efa sista hoe katsaka dia fahary fotsiny dia hohaniny mandeha teo sady zareo koa nge indraindray tsy dia atao ohatrany fa ny hariva ihany izy ny ampidirina fa mitaditady ny sakafo ny eny amin'ny tokotany eny ao anatin'izay koa manko misy foto-sakafo arahana raha ohatra hoe ampiady akoho lahy dia anisan'izany izy le mbola voafoy kely iny misy hoe démarrage ao tenatena misy sakafo arahana hoe semola sy ny tariny dia misy régime arahana ao aorianan'izay a rehefa andeha hiady ny akoho dia misy resaka sakafo arovana aminazy mba ahatangatra kokoa izany ao anatin'le izy fa tsara miompy rehetra mazotoa miompy fa tsara tsy mba mihinana hena masaka miompy zany fa hena manta no hoanina totokena ohatra nofokena salama toko hena raha mahi kely isako io zany ndraindray rehefa misy sakafo tsy lany aty an-tsena dia reny any no menana azy moko ndraindray eny amin'ny fivarotana sakafona biby fiompy no fividina sakafon'izy ireo satria tompoko ny akoho mihinana katsaka dia amena vary ny kisoa amena pombo provande sakafo indray a taolana nen'le alika dia nen'le saka croquette
Ny sakafon'le biby a sakafon'le maritaina tamin'izao fotoana zany le bibibibikely reny ohatrany hoe kakana sy ny sisa dia misy fotoana koa ndraindray manome vary le potipotim-bary kely reny ao anazy varimanta le varimanta kely reny a dia ny sakafona bitro voalavo sy ny bitro lava sofina moa efa raha mahafantatra sy raha malala hoe karaoty villa le villa reny sy ny sisa ohatrohatr'ireny dia reny ny sakafo omena anazy donc zany sakafo spécial ho anazy reny fa tsy hoe ambonambona sakafonay zay nga mihinana villa moa fa sakafo spécial ho anazy le izy zay ngamba amin'ileko le fantanina. Madimaso teninao a tentsika mahafinaritra be manaraka vidéona le fanareo rehetrarehetra taty tia miomby tokoa malagasy ary tia mikarakara dia maro manana akoho ao miompy kisoa misy ihany koa ny tia saka dia misy ny tonona ihany koa tao anaty commentaire izy manana gecko original be zany dia aleo aloha tia esorintsika fa manelingelina ny tsara ho fantatra moa zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia hoe zava-mananaina ohatra antsika olombelona ihany ny biby mila karakara mahalala nona mahalala marary tsara ny manara-maso ny fitombon'ireo raha ohatra ka hoe biby mihinana sakafo manokana manao vaksiny mba mijery vétérinaire kely indraindray tonga dia ho arahantsika avy hatrany ary aloha ny commentaire nareo tao anaty page Facebook indray ozy izy anjara tiana raha olo soa manana za akoho gasy dia kisoa vazaha dia dokotra sy gana dia saka atao vaksiny koa rehefa fohy iray volana dia averina isa 3 volana dia ny kisoa indray voateraka 3 andro dia natao fer rehefa isaranono dia atao vaksiny ary tsondromina odikakana sy vitamine. Fahatelo hividianana sakafo manokana ny kisoa dia anaovana provende ozy izy indray malala fanantenana bagera kokoa manana biby fiompy zay akoho sy saka dia alika ny saka tsy mbola vita vaksiny fa ny ambiny natao tamin'ny mbola kely ny akoho indraindray hividianana sakafo manokana toy ny fidimila dia ny saka sy ny alika mihinana ny sakafo izay hoan'nay olona ao an-trano misaotra Madimaso. Patrika Rakotomanana manana za akoho gasy faharoa atao vaksiny afaka 3 volana na fohy azy dia mena vitamine sy antibiotika. Fahatelo misy sakafo omena azy voafoly akoho dia sarahana amin'ireny ka démarrage sy rano misy vitamine eny amin'ny agrivette no omena azy dia avy eo rehefa ngeza dia finition sy katsaka no omena an'ilay reny akoho amin'izay dia karazina ilay izy dia ampiarahana amin'ny akoho lahy. Fiompiana andrenivohitra io fa mety ho any ambanivohitra koa raha toa ka maharaka ilay olona. Anjara soa kaela manana za akoho atao vaksiny fa maro ny aretina mety avo azy. Fahatelo mividy sakafo manokana za toy ny hoe katsaka sy anandrano dia tena izay aloha ny fividiko. Ozy izy indray ary santatra le boy scout hoe manana biby fiompy zahay manana akoho sy zanak'omby vavikely ray hatreto aloha dia araka tsara ny fanaovana vaksiny satria misy vétérinaire tonga foana aty aminay matetika. Ny akoho aloha katsaka ihany ny tena mena azy fa ny omby indray mena provende. Rendray no masaka azona tolotra anareo androany ny anay zao biby fiompinay atao anaty Madimaso dia hipoponyme ny anarany dia ataovy tsara karakara ny biby fiompy mba oloa ranombola ao anaty tokantranonao dia mba ho fifaliana ihany koa ny zaza sy sisa mamparanintsaina hono ireny hitako tao anaty page Madimaso koa zao zay. Raha misy fantaniana manitikitika anareo na mba te handray anjara tao anaty fandarana ihany koa dia misokatra isan'andro ny page Facebook ny Madimaso afaka mandray anareo foana dia manao veloma mandrapiresaka indray sy araka amin'ny santatra indray nareo manomboka amin'ny herinandro babay daholo isan-kerinandro atao Madimaso miteny ianao dia miteny tsika.